eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary tena tiako ianao anararoatra mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataontsika rehetra iaraka hisaotra ny Tompo hoe misaotra Jesosy fa eto ny fanatrehanao, misaotra Jesosy fa eto ny fanatrehanao. Ary azoko antoka mihitsy ny fa tsy alamaina mihitsy ny androany satria eto ny fanatrehanao. Amangy anao manokana ny Tompo hikasika ny fonao izy, hikasika ny fiainanao Andriamanitra. Oh
no ny fanatrehana